dia faly miarahaba antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada indray. Ny tenako ny resantsika anio zany dia ny momba ny alakobika tsy tiako tarehy. Inona ny antony resantsika zavatra ohatran'izany eto amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé? Satria dia efa averiberiko eto foana ny hoe ny développement personnel dia miainga amin'ny fanamboarana ny fisainan'ny tsirairay ahafahany miroso amin'ny tsaratsara kokoa zany ahafahany mahatratra ny tanjona izay tiany hotratrarina zany amin'ny fiainana. Ka ny fomba fisainana madinidinika zany dia maro dia maro zany no mbola mampisy blocage eo amin'ny resaka fandrosoana zany. Mialatsiny fa tsy maintsy misy mozika foana moa zany ny fandaharana izay ataoko, satria misy manao remarque hoe majary manelingelina ny mozika. Dia mialatsiny fa ao anatin'ny styleko ny mozika, ary dia ny fiainako zany ny zavatra rehetra zay ataoko dia miaraka amin'ny mozika, satria manampy betsaka amin'ny motivation koa zany ny mozika. Ary dia manampy ahy mi-stimuler zany ny cerveau, ka mialatsiny indrindra raha ohatra ka manelingelina anao ny mozika, fa io zany no ataontsika hoe afaka ananako inspiration amin'ny zavatra rehetra zay ataoko. Ka miresaka indrindra zany tsika ny amin'ny hoe alakobika tsy tiako tarehy. Io zavatra io zany dia zavatra tsy dia sahy tenenina loatra ny momba n'io zavatra io zany amin'ny fiarahamonina andavanandro, kanefa dia zava-misy ary dia zavatra manelingelina ny surtout ny fiainantsika malagasy zany io zavatra io, satria miainga amin'ny zavatra madinidinika ohatra zany ny hoe fanamboarana toe-tsaina. Ny alakobika tsy tiako tarehy dia tsy hoe akory resaka bika manendrika fotsiny hoe tsy tiana, tsy izay fotsiny ny hoe alakobika tsy tiako tarehy, fa ohatra hoe ny fombafomban'ny olona anankiray ohatra zao tsy tianao dia efa alakobika tsy tiako tarehy zay. Ny fombafomba fisainanao ohatra tsy dia mifanaitana amiko loatra dia efa alakobika tsy tiako tarehy zay. Ny resaka hoe ny fivelomanao ny farim-piainanao no ohatrany hoe tsy azoazon'ny olona ray dia efa alakobika tsy tiako tarehy zay. Ny fomba fiteninao ny hoe manao accent na hoe miteny ohatran'izao hoe référence ny amin'ny tany anankiray dia hoe ny fiteny ohatran'izao, ohatra hoe na ny France dia misy ny hoe accent parisien, misy ny accent avy any amin'ny province, misy eran-tany zany zavatra rehetrarehetra izany. Ka mahatonga ny karazana zany ataontsika hoe zany hoe misy zany karazan'olona vatany vao hoe tsy amin'ny zavatra eritreretiny zany, tsy amin'ny gony zany ny fombafomban'ny olona anankiray dia efa iny zany efa miteraka barazy, izany hoe tsy miaino an'iny olona intsony izy zany raha vao hoe tsy amin'ny norme eritreretiny zany, hoe norme na zavatra eritreretin'ny fiarahamonina zany fa izao ny norme. Kanefa dia hoadiadintsika eto ny momba an'izay atao hoe norme zay, satria hoe norme amin'ny resaka inona ary inona ny objectif ny amin'ny atao hoe norme, mitondra anao makaiza zany ilay hoe norme. Zay zavatra zay zany ho jerevantsika akaiky dia akaiky zany ny fanadiadiana momba an'izay zavatra zay, satria dia maro dia maro zany ny tranga-javatra izay hitrangan'izay atao hoe alakobika tsy tiako tarehy zay. Dia ny hafarany zany dia
ny asarobidin'ny olona anankiray zany a lasa manjary ataontsika hoe zany hoe atao ambany zavatra fa ilay apparence extérieure zany izay zany a no tonga de hitsarana ny olona ka misy daholo zany zavatra rehetrarehetra zany na aty ara na aty amin'ny Amerika Avaratra tany vaventy aty ara ny tena misy ny atao hoe alakobika tsy tiako tarehy aty ny tena misy an'izany fa itodiako kely zany a ny hoe ao Madagasikara asiny hoe fifandraisany amin'ny hoe tsy fandrosoana zany ao amintsika satria zany a maro ny zavatra hitsangan'izay hoe alakobika tsy tiako tarehy zay hoe misy olona zany a rehefa hoe olona ohatraohatran'izao a de fa diso daholo ny zavatra rehetra zay teneniny a de fa tsy tiana daholo ny zavatra rehetra zay teneniny a de fa tsy miaino azy kanefa tadidio fa mbola tany mahantra sika mbola tany andalam-pandrosoana ka ny norme ao an-tanàna ny norme izay ao anatin'ny ataontsika hoe zany hoe nosy kelitsika ao dia tokony ihany zany mba mitatra lavidavitra ny fomba fijery zany hoe mbe fa fomba fijery international satria raha ohatra ka mijery fotony zany tsika an'ilay hoe ny ohatraohatrin'ny aizy ny atao hoe norme ato Madagasikara kanefa dia tadidio fa raha vao mivoaka ny Madagasikara dia efa tsy izay tsony ny norme zay eritreretintsika hoe ao amin'ny nosy kely ao zany ka zay ny antony hoe tsy tsara ny mijery fijery hoe diso tery be loatra zany ao ka isan'ny zavatra efa no teneniko teto zany dia raha nyresaka momba ny mialatsiny raha ohatra ka hoe mamerina teny olona zany anaran'olona eto zany ohatra zao nyraisiko ohatra zao ny firesahako any Zatia Rocher ilay lehilahy miova ho vehivavy zany reny zavatra reny dia zavatra exprès nataoko zany mba istombana zany ny saintsika malagasy ary itesteko zany ny ataontsika capacité d'analyse amina situation anankiray satria raha ohatra te hivoatra tsika dia tsy maintsy manana an'izay atao hoe capacité d'analyse izay fomba fijery lavidavitra satria efa veriberiko eto foana fa nosy isika malagasy ka mila mijery lavidavitra satria na tiatsika na tsy tiatsika dia misy foana ny ataontsika hoe zany hoe fiarahana miasa amin'ny tany vaventy kanefa fiaraha-miasa mba ampisy ny ataontsika hoe tombotsoa gagnant zany ka rehefa hiady ny tombotsoa gagnant amin'ny tany vaventy ianao dia tsy maintsy ihany koa mahafantatra ny fomba fisainany tadidio tsara zay zavatra zay tsy afaka hiady amin'ireo firenena vaventy ireo tsika raha tsy mahafantatra ny fomba fisainany izay dia zava-dehibe dia zava-dehibe zany ary zavatra fantatry reny hoe mpitarotolona tsika tamin'izany andro zany tamin'ny 1947 reny zany zavatra zany zay ny antony hoe matetika olona avaram-pianarana no tena nitolona tamin'ireny fotoana reny ny amin'ny hoe tsy afaka miady aminy ianao raha tsy mahafantatra ny fomba fisainana ka ny resaka zao ohatra ny Zatia Rocher dia misy anina be dia be mihitsy zany fomba fisainana be dia be mihitsy zany no varie tamin'iny zavatra iny ary tena nisy ataontsika hoe fitsikerana enjana dia enjana mihitsy koa zany nalefa taty amiko ny amin'ny hoe fomba fijeriko ny olona ohatran'ireny misy ihany koa nefa ny tena mahatakatra tsara mihitsy koa hoe inona ny zavatra tiana hatongavana satria matetika koa tsika zany rehefa manao analyse na ohatran'ny hoe analyse na
situation na analyse na resaka dia misy izany a phrase kely ohatran'izay fotsiny niraisiny ao anatin'ny zavatra texte ngeza be izay tenenina nanao famakafakàn-dahatsoratra daholo tsika ngamba tamin'ny nianatra tany am-pianarana dia fakafakaina amin'ny tena izy ny lahatsoratra fa raha ohatra phrase kely ohatr'izay fotsiny niraisinao a dia hoe ino no entinao misodrosodotra anao entinao amin'ny hoe zay itiavanao azy a dia fa zéro zay ny famakafakàn-dahatsoratra anao ohatran'izay koa ny famakafakana ny fiainana ohatran'izay koa ny fitondrana ny zavatra rehetra amin'ny fiaim-piainana andavanandro mila mijery lavitra ka iverenako foana zany any amin'ny resaka Zatia Rocher dia ny tena nanaovako an'iny thème iny dia ilay toetrantsika malagasy izay mbola hoe mijery ivelany izay le hoe mitsara ivelany izay hoe alako bika tsy tiako tare izay dia tsy jerena ny tena valeuran'ilay olona tsy jerena ny tena valeuran'ilay olona satria dia izay no tiako asongadina zany hoe jereo akaiky fakafakao ny momba ny olo io satria valeur ngeza be ngeny hoe valeur entiny amin'ny ataontsika fampandrosoana ny Madagasikara amin'izany hoe famoronana zavatra de marque sy ny hoe produit de marque zany valeur ngeza be zany ary ny hoe mifahaizany koa zany ny hoe miditra amin'ny sehatriny zany atao hoe afandrarahana ka ny hoe ny zavatra tsara amin'ilay olona zany no hoe mila jerevana zany ka resaka Zatia Rocher dia tsy resaka fotsiny hoe Zatia Rocher proprement dit fa ny zavatra en général mihitsy zany no mila n'izay hoe fijerena akaiky izay itsika malagasy fijerena akaiky amin'ilay olona fanaovana analyse na olona anankiray fa ilay fijerena ivelany zany dia zavatra tena mbola mandrendrika atsika be zay zavatra zay ka tiako de tiako mihitsy zany ny attitude an'ny Zatia Rocher ataontsika fimehezana moa zany ny hafaran'ilay hoe audio haizany fantsanany misy dikany angeny communication ohatran'ireny nisy nanontany azy tovolahy iray nanontany azy tao amin'ny YouTube hoe inona marina moa zany ny tena dikan'le hoe audio aizany fantsanana dia Zatia Rocher moa zany tsy namaly an'ilay resaka amin'ny tena tokony ho izy fa ohatrany navadiny fotsiny ilay resaka hoe zavatra pozitifa zany zavatra zany kanefa misy dikany betsaka izay hoe audio aizany fantsanana ny tiano tenenina amin'izay dia ny hoe aiza ianao ilay manitsanahy ny atao hoe manitsana zany dia ilay hoe alako bika tsy tiako tare hoe inona koa hoe vao mahita olona anankiray fotsiny hoe tsy titianao zany dia hoe inona koa se ianao ka manana personnalité tsara i Zatia amin'ilay hoe aisany fantsanana izany hoe voniny izy zany ny hoe anatrika ny fantsanana inona marina moa zany ny tena hitsanao aty amiko inona marina zany ny tena anambaninao ahy izay ny tena tiano tenenina ny amin'ilay hoe aizany fantsanana karaktera goavana dia goavana mila nanany zany zavatra rehetrarehetra izany satria raha ohatra koa ianao zany ao amin'ilay ataontsika hoe kategorian'ny voavaka zay mantsy ny atao hoe fanitsanana ao anatin'ny kategorian'ny tsy atao hoe anaty norme amin'ny fiarahamonina anankiray
dia tsy ny mitaraina, tsy be taraina hoe za de voailika, za de voavaka, za de tsy enona ny zavatra teneny, fa mampiseho karaktera, mampiseho ny maha izy azy ianao amin'ny devant na situation izay anitsanana anao ny amin'ny hoe alakobika tsy tiako tarehy, dia manana n'izay hoe force de caractère ohatran'ny Zaty Rocher izay ny amin'ny hoe mampiseho tsara mihitsy ny hoe valeur anao. Zany akory tsy midika hoe de hoe anao complexé, anao excès de zèle amin'ny hoe manana complexe ohatr'izay, fa araky ny teniny ilay mpanefoefo, vehivavy mpanefoefo mainty hoditra amerikanina iray atao hoe Oprah Winfrey. Oprah Winfrey moa zany dia zao de tena fanina n'izy iny mihitsy ary iny no idolako zany mentorko amin'ny hoe fombafomba fiainako rehetra zany ny mentor moa zany tsy hoe voatery olona hoe tsy maintsy hoe mifanerasera aminao, mifampiresaka aminao, fa ny mentor dia hoe olona izay hoe idolanao zany dia tianao ny fombafomba fisainany, tianao ny fombafombany rehetra, ny réussiteny. Ka ozy izy Oprah Winfrey hoe raha antsika mainty hoditra ozy izy satria ny fanavahana ny mainty hoditra zany dia mbola misy amin'ny endriny hafa amin'izao fotoana zao zany aty Amerika Avaratra. Zao fotsiny ozy izy no teneniko amintsika mainty hoditra, dia ny hoe io ozy izy aloha dia mbola tsisy fanafany, satria na efa nisy ny président mainty hoditra tafiditra ny Maison Blanche, efa zavatra tsara zay, efa fandrosoana goavana zay, kanefa mbola tsy nanala, tsy afaka nanala ny fanavahana io amin'ny endriny maro samihafa zany. Fa ny zavatra tiako ampitaina ozy izy amintsika mainty hoditra zay ny tenen'ny Oprah Winfrey dia ny hoe mieza amin'ny fiainana, aza be taraina fotsiny hoe voailika, fa tadiavo aminao ny talentanao, inona ny zavatra irosonao, inona no zavatra atafitanao amin'ny fiainana mba tsy irefarefa ry amin'ny tany. Zay zao ohatra anankiray koa zany dia misy youtubeur iray zay avy any Suisse izy io zany ikoto zany ny anarany, tsy fantatro moa na hoe izay ny tena anarany, fa zay moa no soratany eo. Dia io zany dia somary nanaitra zany ny zavatra nyteneny André Mandeha. Ozy izy hoe tsika ozy izy tsika malagasy dia mbola tena manavakavaka, mbola tena mifanavaka, satria raha za zao ohatra ozy izy zay tsara ny teniny, raha za zao ozy izy no mitovy amin'ny présidentsika Andry Rajoelina, dia tena efa betsaka mihitsy ny olona miaino ateto, ary tena efa navory olona be dia be mihitsy zay no teneniny. Ka ikoto zany dia olona izay ataontsika hoe zany hoe ilaina ny olona ohatran'ireny, satria olona izay franc parler, zany hoe tena mahitsy, zany hoe ny zavatra rehetra ao anatin'ny lohany ao zany dia teneniny daholy. Ka ireny ilay karazan'ilay olona hoe mandroso izy zany, ohatra hoe mandroso vary izy zany dia vary miaraka amin'ny akotriny azy, izany hoe anjaranao zany no mitsipona ny akotry. Kanefa ilaina dia ilaina zany amin'ny communication ny olona ohatran'ireny, ilay hoe miteny ny zavatra rehetra zany zay ao anatin'ny lohany. Ilaina ny capacité d'écoute, izany hoe ny fahaizana miaino olona, satria betsaka ny zavatra marina teneniny koto ary betsaka koa nefa ny hoe zavatra hoe manindro tsinjona zany, dia betsaka koa ny tafitohina, satria
marobe ny zavatra izay manafotohina olona ny zavatra teneniny kanefa la plupart aloha de marina ka ny teniny zany de ozy izy hoe ny atsika malagasy ozy izy raha vo hoe olona maintimainty ngita volo dia efa klasena ohatriny hoe olona tsy de considéré loatra zany ozy izy olona tsy de impressionnant dia ohatriny hoe amaivamaivana zany ozy izy na ny hoe ny zavatra teneniny na ny hoe lay olona mihitsy zany amaivamaivana aleo mantsy zany tsorina ohatran'izay ny resaka ka misy mamarina azy izany zavatra rehetrarehetra teneniny ikoto izany ka izay no mila ahitsy zany ny amin'ny fomba fisainantsika malagasy satria dia zany zavatra zany tsy mampandroso eo ihany koa na amin'ny samy vehivavy ara de hoe raha vao vehivavy maintimainty ngita volo de efa ratsy zay vehivavy ratsy zay ahoana moa ny ilazanao zavatra ohatran'izany tsy mariny zany tsy mariny zany satria ohatriny hoe izay zany no efa zavatra ambolena zany ao amin'ny toetsaitsika malagasy izay zavatra zay kanefa dia raha jerena nefa amin'ny norme internationale norme de beauté internationale efa misy angeny misy monde mainty hoditra vehivavy mainty hoditra ireny mannequin ry Naomi Campbell ireny ve de ratsy izany hoe misy ny ataontsika hoe beauté norme internationale ka io na mainty na fotsy na jaune na mena rehefa beauté de beauté daholy ka misy dikany reny hoe efa nazavaiko teto ny hoe vehivavy manao ahoana ny atao vehivavy tsara efa nazavaiko teto misy dikany ny anazavako an'izany satria ny hoe analana ny ao anatin'ny saitsika satria nosy kely ao zany tsika de ao tsika zany de hoe zay fomba fijery kely ao zany de iny zany no entina hoe na de mivoaka ty ivelany zany tsy atompoko satria araky ny teneniko zany amin'ny hoe reny misy reny de misy ny tour de taille tour de poitrine tour de hanche misy dikany daholo ake zany de ny hoe ny alavan'ny jambe ny alavan'ny taille zany rehetrarehetra izany ary raha ohatra aty amin'ny tany vaventy ianao aty Amérique du Nord ka iteny vehivavy anankiray hoe tsara tarehy ianao na tsara volo ianao de tezitra izy ohatrany hoe manompa azy zany satria inona ny antony ay ve zany ozy izy ny voloko ihany ny hitanao hoe tsara ay ve ozy izy ny tarehiko ihany ny hitanao hoe tsara ny compliment atao amin'ny vehivavy aty de hoe tu es belle madika zavatra be de be zay hoe tu es belle zany hoe ny ensemble ny olona rehetrarehetra mihitsy zany ka ny atsika zany référé amina zavatra kelikely fotsiny zany ny hoe atsarana de hoe zay olona fotsifotsy tsara volo malama volo de zay zany no atao hoe olona tsara tsy atompoko misy critère be de be mihitsy zany ny ataontsika hoe beauté zany amin'ny critère international ka mbola tsy mampandroso atsika zay zavatra zay satria dia ohatrany hoe basé amin'ny zavatra ohatran'izany zany na ny ataontsika hoe resaka réussite sociale na ny hoe fiklasena olona amina resaka hoe asa sy ny any ao Madagasikara ihany zay norme zay fa raha vao mivoaka tao de efa hafa ny norme ka ny tiako resahana de ny hoe raha hiditra amin'ny resaka fandrosoana tsika de tsy maintsy mahafantatra zany ny hoe inona ny fomba fisainan'ny olona ty amin'ny tany vaventy ary tokony ho fantatrao koa fa ireo no tena olona mpifidy tavan'olona izany hoe ny olona ty amin'ny tany mandroso
ireo no tena mpifidy tavan'olona ary mpanao ny alako bika tsy tiako tare fa saingy kosa ny azy zany rehefa hoe norme de beauté zany dia norme zay ny azy na mainty io na fotsy io misy ny olona mainty tsara misy ny olona mainty ratsy tare misy ny olona fotsy malama volo tsara misy ny olona fotsy malama volo ratsy ary ratsy bika zany zavatra rehetrarehetra zany misy ny olona jaune tsara vehivavy tena tsara misy ny jaune ratsy misy ny rouge tsara rouge ratsy ka amin'izay zavatra zay zany no tsara ho jerevantsika satria raha ohatra ka mifanerasera amin'ny ataontsika hoe zany hoe resaka international zany dia tsy maintsy ihany koa amin'izay hoe tena mijery tavan'olo reo dia jerevanao ihany koa ny hoe ohatraohatra n'iza satria ny azy zany ny azy koa de izay hoe rehefa tsy azoazony ianao de tsy miaino anao izy zany koa zavatra misy aty ka izay no antony zany ny hoe amin'ny resaka hoe entreprenariat sy ny resaka hoe fifandraisana sy ny rehetrarehetra zany dia ilaina kojaina zay apparence izay ilaina kojaina zay zavatra zay ny amin'ny hoe ahafahanao miconvaincre rehefa misy ny zavatra tao dia hoe misy ny zavatra tianao azo dia tsy maintsy mahay miconvaincre azy ianao ka izay hoe an'izay ao anatiny koa ny apparence tsara fantatsika zay zavatra zay ao anatiny ny apparence satria rehefa hoe tsy olona tsy azoazony zany na ny fombafombanao na ny physionominao na ny annanao defa zavatra andavany iny zavatra proposenao zany zavatra zany zava-misy zany tsy azo mihitsy hoe iatsara velatsitsika ka tsy iaiky an'izay ka ny norme ao Madagasikara zany dia tsy norme de beauté eritreretin'ny malagasy de tsy norme de beauté aty amin'ny international jereo tsara zay zavatra rehetrarehetra izay satria natao anao hoe anao négociation n'importe quoi amin'ny raharam-pirenena ampandroson'ny firenena dia miditra ihany zay hoe capacité de convaincre zay ao miditra ao daholy ny resaka apparence eto sy ny resaka hoe inona mizy ny bagage intellectuel bagage amin'ny resaka culture zany daholy zavatra hajerevan'ireny olo reny fa izy fotsiny hoe malala fomba izy de tsy mikritika amin'izany tsy mikritika anao amin'izany fa ailiny fotsiny ianao zany aloha tsy considereny ao anatin'ny lista fotsiny ianao de zay ka mbola mila fijerevana kaiky dia kaiky zany ny momba ny zavatra ohatraohatran'izany amintsika malagasy ny hoe efa verimberiko eto foana ny amin'ny hoe fomba fikojana ny saina ny vatana ary ny fanahy ireo zavatra rehetrarehetra ireo zany dia hoe izay no mahatonga ny olombelona iray izay afaka iconvaincre amin'ny ty na amin'ny tsy resaka fotsiny hoe rehefa manarabe diplôma be anao dia hoe manampahaizana be dia hoe aeritreritra anao zany fa hoe de fa aux normes zany satria manampahaizana be mbola misy zavatra betsaka mila kojaina any aminao vo zay anao vo afaka fanandrina amin'ireny olona reny ka ohatraohatran'izay zany aloha no tiako atsipy amintsika zany atsika malagasy hoe mbola betsaka ny zavatra
tsy haitsika zany raha hoe ny amin'ny resaka zany ataontsika hoe fifandraisana communication ahoana ny ahafahanao mandresy lahatra ny tany vaventy ohatraohatran'izay zany dia toy izay indray zany no azona roso atsika androany manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.